Anio alahady natokana FUB hitondranam-bavaka ny sekoly alahady manerana ny sahan'ny FJKM ka fandaharana iombonana no iarahantsika manantanteraka. Alahady fahatelo amin'ny advento ao anatin'ny lohahevitra minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Dia homanintsika ny fanekempinoana Nikianina laharana faharoa. Ny dekonina Sikajy Mino no manao ny asa fanompoana. Ny mpitendry zava-maneno dia Andriamatoa Rasoamanana Erlaina. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mitsangana andeha isika hiara hideran'ny Tompo ka hamaky ny salamo fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Salamo fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito ka hatramin'ny faha-raika ambin'ny folo. Isaotra an'i Jehovah izay manome saina ahy aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ny foko. Ataoko enatrehako mandrakarivo Jehovah, fa eo ankavanako izy ka tsy hangozozo aho. Izany ny falian'ny foko sy ravoravon'ny fanahiko, eny nofoko azy hitoetra tsy manana ahiahy. Fa tsy fona ho any amin'ny fiainana-tsy hita ny haiko, tsy hamela ny ray masina ho latsaka amin'ny lavaka ianao. Ampahafantatra ny lalànay ny ianao, fa fahavokisa fifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Amen. Anao
Iary vavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, vory eto an-tranonao izahay ankehitriny, hiara-midera sy mankalaza anao, manome voninahitra anao. Misaotra anao izahay noho izao herinandro vaovao izay omenao anay izao. Misaotra anao izahay fa notao aminao, notantaninao tany amin'ny toerana anisanay tsiraray avy, ka tafavory soamantsara eto indray. Eo anoloan'izany anefa dia tsy tanteraka izahay, mpanota tsy mendrika, koa mifona aminao izahay, satria manao zavatra na tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Koa tokony natao tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, be tokoa ny fahotana nataonay nefa tsy vitanay raha tsy eo ianao. Mangahay ahy izahay noho ny fahazaran-dratsinay izay mbola mamatotra anay, ary matetika aza dia ateranay ao amin'ny tombontsoanay sy ny sitraponay izany. Koa mba raisy tompo izao fifonanay izao, mamindrafo aminay, mamela ny elokay. Izany vavaka izany dia ataonay amin'ny vavaka amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Tonga eo amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ka ny 5 minitra ny sekoly alady no anomboantsika izany. Avy eo ny vavaka fitsalovana arahina famakiana ny soratra masina. Miarahaba antsika ankizy rehetra sy indrindra ireo tanora. Aoka hitsangana nareo ankizy sy ny tanora. Efa io amin'ny fandarana io ny hira ataonareo io andiny voalohany sy ny faharoa. Ry Jesosy zoko be fity avy mitantana fandrao izay maneasia avilin'ny Satana. Ivavaka ary isika. Misaotra Tompo fa tonga ny fotoana itenenanao aminay. Fanahy masino azavao izahay ahay andray tsara izay tianao ambara amin'ny anaran'i Jesosy zoko be fitianay. Amen. Miara-mipetraka ary isika rakizy. Andeha ranoa zany mba teneninareo mafy hoe efa andro-tarika efa nilaza azy teo. Inona moa ny loha-hevitra mba jinitsika amin'ity volana ity? Mafimafy minoa ny fifaliana ao amin'ny Tompo. Averina mafy tsara tantarana zazavavy kely rakizy no ho tantaraina kely amintsika eto zany Imanja no anarany. Manja koa aloha le anarany tsara be. Manja kely koa izy io zany.
zazavavy mianatra sekoly lady izy ary nitaizay indray aman-dreniny tao anatiny fivavahana kristianina. Ary mampiavaka an'io mantsy io rakizy dia zazavavy feno fifaliana, manana fifaliana mandrakarivo ao amin'ny tompo izy. Fa ahoana moa ny tena nanana an'izany rakizy? Misy ity tenin'Andriamanitra ity zany izay tena tiany sy iainany ary tena tsy afaka ao anatin'ny sainy mandrakarivo. Andeha nge sokafy ny baibolinareo ohabolana 7:20. Ohabolana 7:20. Angena zay manana baiboly zao aoriana salama izy, salama somary bebe ihany aoriana salama izy. Joba salamo ohabolana. Ohabolana 7:20. Dia ity ilay tenin'Andriamanitra tsy afaka ao an-tsaina, ao am-bavany sady ao am-pony imanja. 7:20 tapany faharoa. 7:20 tapany faharoa. Zay hovakiko dia avy eo nareo mamerina azy. Zao ny eo anatiny zany amin'ny anaran'ny Tompo. Matahoran'Andriamanitra mandritra ny andro. Averina ve rakizy le izy? Aiza moa no misy azy? Rehefa mafy tsara dia averina tsara ny misy azy isa 2:3 matahora n'Andriamanitra mandritra ny andro. Mafimafy fa tsy hainy tsara matahora. Ohabolana 7:20 7:20 tapany faharoa. Io rakizy io tenin'Andriamanitra io traroa sady miaina ny manja. Dia raha ohatra jerentsika zany hevitra anankiroa ny ao anatin'izany. Ny hevitra voalohany dia hoe ny fatahorana an'Andriamanitra. Ina moa zany hoe fatahorana an'Andriamanitra zany? Ansirana be Andriamanitra tsia. Fa ny fatahorana an'Andriamanitra rakizy dia manaja azy. Inona zany hoe manaja zany? Manatanteraka ny sitrapony sy izay tiany ataon'ny olona. Zay zany manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le hoe fatahorana an'Andriamanitra. Ny faharoa zany dia hoe mandritra ny andro. Ny atao hoe mandritra ny andro zany dia hoe amin'ny fotoana rehetra ary na aiza misy anao. Zany hoe tsaroana foana zany io hoe matahoran'Andriamanitra mandritry ny andro zany hoe amin'ny fotoana rehetra na aiza na any am-pianarana ianareo na any am-pilalaovana na aiza zany misy ianareo dia tokony atahotra an'Andriamanitra zany hoe mieritreritra foana zany hoe inona ny tian'Andriamanitra ho ataoko. Ary tahaka ny ankizy rehetra rakizy manja dia manana namana koa izy iso ny anaran'le namany mpiara-mianatra aminy izy io. Ary mampiavaka ny manja dia mampiavaka ny iso amin'ny manja zany rakizy tsy mba notaizana tamin'ny fiainana kristianina izy io. Dia mazava ho azy fa mianatra sekoly alady sa tsy mianatra sekoly alady? Tsy mianatra sekoly alady izy. Matetika ary izy rakizy rehefa alady dia andaoky hiaraka amiko ka miaraka manja zany. Zaky hijery fety andaoky hiaraka amiko za tsisy namana fa ana dia tsy nanaiky zany iso. Dia fa manino indriny tsy manaiky ndry ve matahotra ny dada sy neny rehefa mirava ny fiangonana dia enjehako indry dia ateriko vetivety ao am-piangonana dia heveriny dada sy neny fa niangona ihany. Dia tsy ahozy izy manja fa inona matahotra an'Andriamanitra. Fa na dia tsy mahita raha hozy izy dada sy neny Andriamanitra kosa dia mahita amin'izay aleko rehetra na izay ataoko rehetra ary amin'ny fotoana rehetra. Manahoana hoe Andriamanitra mahita azy amin'inona? Amin'izay aleny rehetra dia amin'inona koa? Amin'izay ataony rehetra ary amin'ny fotoana rehetra. Hitanareo zany fa Andriamanitra dia mijery foana zany na iza misy ianareo. Fa tsy rehefa ny mpiangonana ihany. Dia tsarovana rakizy fa isika koa zany dia tena marina mihitsy zany teniny manja zany. Dia tsara mbo harahantsika koa zany. Ary
ny nafinatra tamin'ny fiainan'ny soraka izy dia resy lahatra izy dia voatariky soa mianatra sekoly alahady. Isika koa ianao rakizy dia mba tario koa ny ankizy izay mbola tsy ao amin'ny sekoly alahady mba hanatona an'i Jesosy Kristy ary dia atahotra an'Andriamanitra mandritry ny andro. Mitsangana kely indray aloha dia averintsika indray ilay toko sy andininy misy izany hoe fahatahoran'Andriamanitra izany mandritry ny andro e. Miaraka mitsangana vetivetika dia marana an'ilay izy sika. Isa 2 3 mafimafy tsara. Ohabolana hiaraka hivavaka ary sika. Averinareo isaky ny miato ahako ilay vavaka izany hoe tena hiainana ilay izy rakizy. Ny vavaka moa dia inona? Firesahana amin'Andriamanitra. Ndao ary Jesosy misaotra noho ny teninao. Hiezaka izahay ho sekoly alahady matahotra anao. Amin'ny fotoana rehetra, amin'ny ataonay rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy zokinay. Amen. Dia afaka mipetraka isika ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Mbola hiaraka hivavaka isika. Ny Tombandriamanitra aranay misaotra anao izahay amin'ny nitomanao anay tsirairay avy ka afaka natrika izao fotoana izao indray dia ny fianona sy ny famakiana ny teninao izany. Ankehitriny ary dia mangataka ny fanenao masina izahay hitoetra aminay tsirairay avy, na ny hamaky ny teninao izany, na ny hitory izany teninao izany, na izay hiaino mba ho tafapankatỳ anatinay hatrany ary afaka hiainanay izay afatra tianao ambara aminay amin'ity androany ity. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no anaovanay sametrahanay izany vavaka izany. Amen. Mbola hiaino sy hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Ohabolana 7:20 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Ohabolana 7:20 andininy 12 ka hatramin'ny 12. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ampiekeo famaizana ny fonao, tsy tenim-pahalalana ny sofinao. Aza tsy manam-fahizanaka, fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny azo azy. Raha mamely azy amin'ny azo ianao, dia voavonjinao tsy ho any amin'ny fiainan-tsy hita ny fanahiny. Anaka, raha endry ny fonao, dia ho faly koa ny foko, dia ny foko. Eny, ho ravoravo ny fanahiko. Raha miteny marina ny molotrao, aoka tsy hialina ny mpanota ny fonao, fa matahora an'i Jehovah mandritry ny andro. Fa raha mbola izy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao. Mbola ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Filazantsara ny soratan'i Luka. Luka 1 andininy 7:30 ka hatramin'ny 5:70. Luka 1 andininy 7:30 ka hatramin'ny 5:70. Ary Maria niainga tamin'izany andro izany ka nandeha faingana ho any amin'ny tany avoany. Ho ao an-tanàna anankiray any Joda. Ary niditra tao an-tranon'ny Zakaria izy ka niarahaba an'i Elisabeta. Ary rehefa reny Elisabeta ny fiaraban'i Maria dia nibitaka ny zaza tao an-kibony ary nifenona ny fanahy masina Elisabeta. Dia niantso tamin'ny feo mahery hoe izy, voatay samy vehivavy ianao ary voatay ny ateraky ny kibonao. Avy aiza no ahatongavan'izao no mba vangin'ny reniny tompoko aho?
fa indro raha voaren'ny sofoko ny feon'ny fiarabanao dia nibitaka noho ny hafaliana ny zazato akiboko ary sambatra ianao izay nino fa efana izay zavatra nampilazain'ny tompo taminao. Ny epistily faharoa nosoratan'i Jaona, toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Epistily faharoa nosoratan'i Jaona, toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Izao lo olona mamanga ny tompoko vavy voafidy sy ny zanany, izay tiako amin'ny fahamarinana ary tsy izao ihany fa izay rehetra mahalala ny marina koa. Noho ny fahamarinana izay mitoetra eto anatintsika, sady ho ato amintsika mandrakizay, ho amintsika ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy, zanaky ny iray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Faly indrindra aho satria misy hitako ny zanakao sasany mandeha amin'ny fahamarinana araka ny nandraisantsika didy tamin'ny iray. Ary mangataka aminao aho ankehitriny, tompoko vavy, tsy toy ny manoratra didy vaovao aminao fa ilay nananantsika hatramin'ny voalohany ihany, dia aoka hifankaty isika. Ary izao no fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny, izany no didy. Tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany dia ny andehananareo aminy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ivavaka sika ry avako malala. Irinay tokoa ry Jesosy Kristy zoky be fitio, ny mba hitombony teninao aty anatinay, ka hamoa avy zato eny, avy rivientsiana-pahataperana izay avy amin'ny vava ny ankizy madinika. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany, ary tahalahoana indrindra ny asan'ny fanainao masina, hiasa aty anatinay tsiraray avy. Amen. Ry avako malala rehetra ao amin'ny Tompo, ho ampitombona ao aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny akamaroan'ny mpitandrina amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ry avako malala, dia efa miezaka mandrakariva mba hitady izany toriteny manara-penitra izany. Izany moa malaza amin'izao vaninandro iainantsika izao. Izany hoe ny vaninandro iainantsika ankehitriny dia vaninandro manaraka ny teknôlôjia sy ny fandrosoana, ary ny ankizy sy ny tanora indrindra dia maharaka tsara an'izany,
ka rehefa tsy manao toriteny manara-penitra ny mpitandrina dia variana ao anaty telefona ny ankizy sy ny tanora mandritra ny fanompom-pivavahana indrindra moa fa mandritra ny toriteny. Misy manao jeu, misy manao Facebook, ary misy kosa manao inona? Misy Google. Izany ny ataon'ny ankizy mandritra ny toriteny rehefa tsy mahasarika sy tsy mahaliana azy ny zavatra ambara. Inona zany fa mandritra izao toriteny izao dia tsy hisy ankizy intsony na tanora indrindra ilalao telefona fa haninona tsara izy. Iainy tsara izy satria ny toriteny dia atao mahasana indrindra ny ankizy sy ny tanora satria ity alahady dia alahady natokana ho an'ny sekoly alahady fa tsy ny tanora ihany ny ny ankizy. Fa na ny lehibe koa aza indraindray dia manao itondrony akanga saraka andringitra. Ahoana hono ny akanga saraka andringitra? Mivatatena indraindray eo ihany fa ny sainy kosa mametsivetsy any ho any. Hiavaka noho izany ry havako malala ity alahady satria andrenesantsika tsiraray avy ary samy azo ny anjarana ny tsiraray. Koa manasanao aho na ankizy na tanora na antitra eny zay rehetra sokajon'olona tonga ato anatin'izao tranon'Andriamanitra izao mba hifantoka tsara ary hibanjana ny Jesosy Kristy mandritra izao toriteny izao. Minoa ny fifaliana ao amin'ny tompo. Izany no loha hevitra izay banjintsika mandritra ity volana Desambra ity. 20 andro sisa dia hifarana ny taona 2022. Dia fanaon'ny olona rehetra mandritra ny famaraparanana ny taona ohatr'izao any manao jeritodika ny amin'izay rehetra efa lasa. Fa tena tokony ary mety atao indrindra ihany koa ho an'ny fianakaviana tsiraray mba manao jeritodika ny amin'ny fiainam-pianakaviana. Ary noho ny amin'izany indrindra no ifatohan'izao afatra izao koa manasanao ry havako malala nokatra ny ohabolana. Ohabolana toko 7/20 ny 2/12 ka hatramin'ny 2/15. Izay votoatika afatra lehibe hoentsika tsiraray avy mody zany amin'ity anio ity dia ny hoe ny fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra. Ny inona hoe? Ny fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra. Ohatra ny ahoana raha zany fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra zany. Ny voalohany dia ny fananana ray aman-dreny tompona andraikitra. Ary ny faharoa kosa dia ny fananana zanaka mpankatoa ray aman-dreny. Zany no heverina fa fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra. Dia tahaka ny ao an-trano ihany rehefa hariva satria ilay vita tamin'ny 10 minitra teo moa araka ny filazantsika azy dia hoe iny ny entrée iny. Dia ato zany ny résistance dia hoentin'ny ankizy mody kosa iretsy fanomezany retsy ireo ny desera rehefa tonga ny fotoana. Dia hiaino tsara zany isika ka rehefa hariva ao anatin'ny tokantrano dia iza no mena sakafo meloa aloha? Ny zaza aloha no mena meloa sao dia matory izy dia tsy misakafo dia tsy matory eo amin'ny alina. Dia andeha ara ho atomboka voalohany amin'ny hoe ny fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra. Voalohany zany dia ny hoe fananana zanaka mpankatoa ray aman-dreny. Fananana zanaka mpankatoa ray aman-dreny. Anisan'izay andrasan'ny ray aman-dreny indrindra raha izy sy tanora ny fananantsika ao anatin'ny tokantrano fankatoavana azy ireo. Ka ny atao hoe zanaka mankatoa ray aman-dreny dia rehefa miteny ny ray aman-dreny dia maninona izy? Manatanteraka izy. Dia amin'izay rehetra ataontsika dia izao no tokony tsaroantsika ankizy sy tanora indrindra. Rehefa manao zavatra ny ray aman-dreny dia ireo ny solotena an'Andriamanitra. Ka izay ataontsika amin'ireo zany no ataontsika amin'iza ihany koa? Ataontsika amin'Andriamanitra. Rehefa mankatoa ray aman-dreny isika dia na mankatoa an'iza zany? Mankatoa an'Andriamanitra ihany koa. Ary zany raha teo moa voasoratra ny hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehova anao. Ka ny zanaka mpankatoa ray aman-dreny voalohany zanaka endry. Zanaka maninona hoe rakizy tanora? Zanaka endry. Andeha raha averina vakiana ilay ohabolana toko 7/20 dia ny 5/15 no ahitantsika an'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy, anaka raha endry ny fonao dia ho faly ny foko dia ny foko.
raha endry ny fonao dia ho faly ny foko dia ny foko. Mahafaly ny ray aman-dreny zany, ary mirehare mihitsy aza ny ray aman-dreny rehefa maninona ny zanany, rehefa endry. Ary dia tsy ny ray aman-dreny ihany, fa Andriamanitra ihany koa dia tena faly, ary tena faly ny fony amafisiny mihitsy ny hoe dia ny fony. Zany hoe ilay maha olona an'Andriamanitra mihitsy zany, ilay maha olona ny ray aman-dreny mihitsy no faly rehefa manana zanaka endry izy. Inona moa ankizy tanora ny atao hoe zanaka endry? Dia voalaza ao amin'ny obolanao ihany fa ny fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny antsoina hoe zanaka endry zany dia olona matahotra an'Andriamanitra. Dia sahirana indray zao ny ankizy hoe fa ohatrany ahoana moa zany matahotra an'Andriamanitra zany? Ohatran'le matahotra biby masika ve ka? Mandositra? Tsy izay fa ilay matahotra an'Andriamanitra dia izao, mankatoa ny didiny. Mankatoa ny didin'Andriamanitra, ary ny didin'Andriamanitra tsy le sarotra be ianarantsika ireny ihany, fa efa nataon'i Jesosy tsotra sady mora hay. Dia hoy Jesosy hoe didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Afaka manao matematika kely zany tsika. Ny antsoina hoe zanaka endry dia egalina maninona an'Andriamanitra izy teo? Matahotra an'Andriamanitra. Ny antsoina hoe matahotra an'Andriamanitra egalina mankatoa ny didin'Andriamanitra. Ary aty amin'ny farany ny antsoina hoe mankatoa ny didin'Andriamanitra dia maninona zany le farany teo? Mifankatia. Satria izay le izy hoe mba hifankatiavanareo. Noho izany zany ny zaza endry zany dia zaza mifankatia. Ao an-trano zany raha misy piraita-po dia mifankatia tsara, tsy miadiady. Any amin'ny fiarahamonina ihany koa rehefa miaraka ny namana, ny zazakely dia tsy maninona, tsy miadiady fa mifankatia tsara, fa tsy mifankatia amin'ny namana fotsiny ihany, fa tena tia ny ray aman-dreny koa. Ary rehefa tiantsika ny ray aman-dreny, izay rehetra lazainy dia atao inona ankizy tanora? Tanterahana. Ary zay ny antsoina hoe zaza endry. Dia faly Andriamanitra ary faly ireo ray aman-dreny ireo rehefa endry isika. Raha tiantsika zany ny hafaly ny ray aman-dreny dia endry tsara sika. Ka ny antsoina hoe endry tsara dia mifankatia. Zay ny voalohany. Ny zaza hoe mahafaly ny ray aman-dreniny zany dia zanaka endry. Fa ny faharoa ihany koa dia zanaka mandeha amin'ny fahamarinana. Zanaka maninona hoe? Mandeha amin'ny fahamarinana. Hoy Jaona hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Dia nisy mpampianatra zay moa tara le reto roalahy zany niditra tao am-pianarana. Ary rehefa tara izy dia narereto efa tsy manara-dalàna mihitsy amin'ny firy vao tonga aty am-pianarana. Dia hoy ny navalin'izy roalahy, tsy manara-dalàna zay Ramose fa manara-dalàna. Dia tsy nahateny Ramose fa hoe andana mipetraka. Dia be dia be tokoa ny ankizy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, tsy manara-dalàna fa manara-dalàna, kanefa indraindray aza sady tsy manara-dalàna ny tsy manara-dalàna. Ohatrany ahoana moa zany? Rehefa avy any am-pianarana izy dia tokony hoe hito ny lalana mody, izy mbola lasa makaiza indray? Lasa mivily makary, misy mpangalajazany ihany. Tokony rehefa hoe ity ny lalana am-pianarana zany ary ity ny lalana tokony aleha dia atao inona? Arahana. Dia inona moa zany? Eo mantsiny dia atao mazava tsara eo amin'ny 140. Eno ravoravo ny fanahiky io raha miteny marina ny molotrao. Ny hoe zaza marina zany dia zaza tsy mandainga, sady zay? Ny ankizy sy ny tanora marina eo anatrehan'ny ray aman-dreny dia tsy mandainga. Dia manomboka izao zany ny ankizy sy ny tanora, raha tiantsika ny hahafaly ireo ray aman-drenitsika ireo dia tsy maninona intsony isika, tsy mandainga intsony isika. Ka mba hahatonga antsika tsy handainga dia manaraka tsara ny lalàna sy manaraka ny lalana. Rehefa mirava avy any am-pianarana dia lalana mody no asiana olona, sady zay? Rehefa avy any amin'izay aleha dia izay zavatra marina. Rehefa tsy mianatra any am-pianarana dia tsy mbola lasa miodina, fa tonga dia makaizy, tonga dia mody. Indraindray ny tanora sy ankizy amin'izao misy koa roa izay, dia lasa izy makany nefa izy tsy makany amin'ilay koro akory fa lasa any amin'ny zavatra hafa ny lalany. Mba tsy ho izany tsony anie ny tanora, indrindra fa ny tanora sy ankizy, indrindra fa ireo zanaka izay tezaina ao anatin'ny sampana sekoly alahady. Za moa misy fa aty ambavady mitafo tsy manao an'izany ny ankizy sy ny tanora. Za moa ankizy tanora
any anananana azy zany fa ianareo dia zaza endry ka ny zanaka endry dia manao izay mahafaly ny ray aman-dreniny dia tsy hoe ho an'ny ankizy sy ny tanora izay afatra voalohan'izay dia mihainohaino fotsiny ny ray aman-dreny fa tokony mipetraka teo amin'ny toerana zao ny ray aman-dreny mahazanaka izy zanak'Andriamanitra tsika dia zanak'Andriamanitra zany tsika dia tokony endry koa eo anatrehan'Andriamanitra ka izay rehetra asen'Andriamanitra tanterahana dia arahana tsara. Izay no tapany voalohany fa hitodika manokana ho an'ny ray aman-dreny indray aho ny fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra dia ny faharoa dia izao ny fananana ray aman-dreny tompona andraikitra. Andeha hoe amerina kely an'izay ny ray aman-dreny. Ny fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra dia ny fananana ray aman-dreny tompona andraikitra. Ny ray aman-dreny amin'izao mantsy indraindray eny tsy omena tsiny teren'ny fitediavana sy ny zava-misy dia iza ny tompona andraikitra ny zanany? Ny mpanampy ny tompona andraikitra ny zanany. Hany ka tsy nitoetra ny ray aman-dreny intsony no hita ao amin'ny zanaka fa lasa nitoetra ny mpanampy ary dia zavatra tokony heverintsika izany. Na itsy mihitsy rehavako malala ilay fomba fiteny hoe tsy nanao hoe ray aman-dreny mandray andraikitra fa ray aman-dreny tompona andraikitra. Inona mampiavaka an'izany? Ty zao raha raisiko a dia afaka apetrako eto indray ty dia vita fa le hoe tompona andraikitra dia za zany responsable amin'izay rehetra ato anatin'ity zavatra ity dia tahaka izany koa ny ray aman-dreny tsy mandray andraikitra fotsiny ihany fa tena tompona andraikitra mihitsy ka ny amin'izay rehetra mitranga sy miseho amin'ny fiainany zanany dia inona izy? Tompona andraikitra izy. Tsy afa-mialy izy raha maditra ny zanakao manana didy ny ray aman-dreny, raha endry ny zanakao manana didy ihany koa ny ray aman-dreny. Dia ny zavatra tokony tsaroantsika dia izao. Teo amin'ny fotoana nanatanterahana ny sakramenta amin'ny batisa dia niteny tahaka izao ny ray aman-dreny: manolotra ny zanakay ho an'izy, ho an'Andriamanitra izahay. Nefa rehefa vita ny batisa hoentin'ny ray aman-dreny maninona ilay zaza? Mody. Inona zany ny zavatra ao ambadika izay? Le mialohan'ny anoloranao azy zany mbola eritreretiny hoe zanakao iny, fa rehefa tonga eto kosa ianao ka milaza hoe manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra izahay dia zanak'iza zany iny zaza iny manomboka eo? Zanak'Andriamanitra iny. Ka rehefa zanak'Andriamanitra iny hoentinao mody dia ianao zany solon-tenan'Andriamanitra mitaiza, mikarakara, manabe ny zanakao. Dia mba alaivo sary an-tsaina ny sanatria ve Andriamanitra rehefa mitaiza antsika dia hiteny ratsy? Tsia, fa misy ray aman-dreny maninona ny zanany? Hiteny ratsy ny zanany. Sanatria ve Andriamanitra dia hiady eo masitsika? Tsia, fa misy ray aman-dreny manina eo masy ny zanany? Miady eo tsarovo zany manomboka izao fa ny ray aman-dreny dia solon-tenan'Andriamanitra ka makasary an-tsaina foana ianao hoe raha Andriamanitra ny teto amin'ny toerako dia inona ny tokony nataoko. Fa zavatra roa no ampitaina ny ray aman-dreny ao anatin'izay hoe ray aman-dreny tompona andraikitra izay. Voalohany ray aman-dreny modely. Ray aman-dreny maninona hoe? Ray aman-dreny modely. Vakio ny eny andinin'ny faharoa ambin'ny folo hoe andeha raha antsika mamaky mihitsy: ampihekeo famaizana ny fonao sy tem-pahalalana ny sofinao. Ny voalohany tokony anaiky ny famaizana zany aloha dia ny ray aman-dreny. Dia famaizan'iza moa zany? Famaizan'Andriamanitra. Isika ny modely ao anatin'ny tokantrano, isika aloha no manaraka an'Andriamanitra dia haitsika ho azy no mitarika ny ankizy fa tsy manao mpitaribato vilam-bava. Ary za mihitsy ilay izy ry havako malala, ianao aloha manaiky ny famaizan'Andriamanitra. Matetika mantsy dia izao: andana rakizy mianatra sekoly alahady dia ny ankizy lasa any am-piangonana fa ny ray aman-dreny mijanona iza ihany ao an-trano ihany. Tokony mety ve zany? Amin'ny saina tsy miangatra hoe ianao any an-trano fa ny ray aman-dreny ny ankizy no alefanao any am-piangonana. Fa ny rariny sy nintsiny dia izao: ianao no modely, ianao no fitaratra, ka izay ataonao dia tokony ho izay ihany koa no ataon'ny zanakao. Azy izay mihitsy moa ny fandiniha manam-pahaizana ny amin'ny hoe raha tianao ho fantatra ny toetran'ilay ray aman-dreny dia jereo aloha ny toetran'ilay inona? Toetran'ilay zanany. Tandremo izany ray aman-dreny fa tsy afa-mialy tsika indraindray ny amin'izay rehetra miseho eo amin'ny zanantsika fa isika dia olona tompo nandraikitra. Fa ny faharoa dia izao: tsy hoe ray aman-dreny modely ihany fa ny ray aman-dreny tompo nandraikitra ihany koa dia ray aman-dreny mpanazatra. Ialako lavitra aloha ny resaka Nicolas Dimpisy Eric Rabesan-dratana sao dia hoe angapa no baolina ny zaza ao an-trano no ilana mpanazatra.
fa niraisiko ny amin'ilay teny manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehana ny zaza ka na dia rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Ary mifandray amin'izany indrindra ny voasoratra eo amin'ny 7:20 sy ny 4:10 amin'izao anjara perikopantsika izao manao hoe aza tsy mana fahizanaka fa tsy dia ho faty izy tsy akory na dia asianao ny azo azy. Ary raha mamely azy amin'ny azo ianao dia ho voavonjinao tsy ho any amin'ny fiainatsitany fanahy. Ry ray aman-dreny, mpanazatra isika ny manao izay ahatonga ireo zaza ireo olona eny amin'ny fiarahamonina, olom-banina eny amin'ny fiarahamonina. Vao nresaka tamina ray aman-dreny tato amintsika tato hoe inona ny olana izay misy eto amin'ity firenentsika ity, dia hoe zao avy, inona ny fototra sy ny antony, dia tsotra ihany navaliny hoe ny fototra sy antony tsy mampilama sy mahatoy izao amin'ny firenentsika dia any amin'ny fanabeazana. Ka ny fanabeazana tompoko dia miainga ao anatin'ny tokantrano. Ny tokantrano aloha ny sosiete kely anankiray hitezana hikolokoloana anabeazana ny zanaka. Noho izany zany dia mpanazatra isika ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano ka zarintsika ny zaza fa tsy hoe andana mandeha maka rano, andrasa aloha fa mbola miresaka kely amin'ny Facebook dia farany tsy azo le rano, izy tsy tafahaly eo amin'ny telefona. Endasy le loka dia sady manendy loka izy no mananina Facebook dia farany maninona ny loka ao atokantrano, mainy loka ao atokantrano dia tezy dada dia ndraindray tsy mikapoka fa raha ny tena izy dia ny soratra masina dia hoe ny zanaka tiana ny fitentsika malagasy moa hoe ny hoe ny zanaka tiana tsy tsitsiana rotsaka azo, fa ny soratra masina koa dia tena laza hoe aza tsy mana fahizanaka fa tsy ho faty izy akory. Ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo, tsarovy ary fa isika ray aman-dreny dia solo tena an'Andriamanitra mitaiza sy mikarakara ireo zanantsika ireo. Noho izany voalohany modely isika, fa mifaharoa ihany koa nefa mpanazatra isika. Dia tokony tsy ho afa-miala zany isika fa tompony andraikitra voalohany. Fa izao anie, rehefa tena modely isika, rehefa tena mpanazatra isika dia manaraka atsika ny zanantsika. Ary rehefa izay ataontsika ny ataon'ny zanantsika endry izy dia maninona tsika? Faly isika. Ary izay le hoe raha endry ny fonao dia ho faly ny foko dia ny foko. Sanatria ve isy ray aman-dreny tsy ho faly raha endry ny zanany? Tsy izany. Fa ny tena mahafaly ny ray aman-dreny dia mifanana ny zanany fahendrena. Ilay fahendrena ao amin'ny zaza nefa dia tsy tonga ho azy fa miainga avy amin'ny ray aman-dreny indrindra. Raha fitinana sy fihezina ny afatra ao antsika ry avako malala dia izao: ny fiainam-pianakaviana mahafaly an'Andriamanitra dia nresantsika voalohany teo ny fananana zanaka mpankatoa. Ka le zanaka mpankatoa dia voalohany sady endry izy no mandeha amin'ny fahamarinana izy fa tsy mandainga. Ndray andro rakizy tanora nisy roa lahy tonga tao amin'ny Mopiera talohan'ny paka mono ny poiran'ny tantara. Ary rehefa tonga tao izy melohan'ny atongavany tao mbola vao teny amin'ny vavahady. Le ray fetsifetsy, le ray somary bonaikanaiky. Dia ahoana? Andao rangahy angataka any amin'ny Mopiera fa any zao be fiantrana amin'izao akaiky fety zao e. Andao ary. Dia ahoana ny atao? Za aloha tonga dia hiteny hoe za katolika, aza mandainga ho afa tsika ary FJKM be zao. Mopiera ve ameo raha vao miteny an'izany tsika? Ndao ariko. Dia lasa tokoa izy roa lanaka ao amin'ny Mopiera. Maheno tsara ve ny ankizy sy ny tanora? Rehefa tonga tao amin'ny Mopiera izy dia zao: noho izay Mopiera fa mba homeo sakafo. Dia nanontany Mopiera hoe aiza nareo sy ny ray aman-dreninareo no mivavaka? Dia namaly le fetsifetsy: zay katolika Mopiera, ary iananonary zay no mivavaka. Fa le ray kosa zay pastera FJKM. Dia rehefa tonga zany hoe hanome sakafo azy Mopiera dia nikarakara tany an-dakozia. Dia vilia anankiroa ny eto Mopiera miaraka plat anankiroa moa azafady. Ny iray plat anankiray miaraka amin'ny hena matsiro tsara. Ny iray kosa plat anankiray miaraka amin'ny ronina ravim-bomanga. Ary rehefa tonga teo amin'izy roa lahy dia hoy izy miantso an'le fetsifetsy: tsika zao anaka karemy dia ty ronina ravim-bomanga ty fa tsy mihinan-kena. Fa rehefa tonga tao amin'le anankiray kosa izy ity ny sakafony se dia misakafoana tsara. Dia kepoka ilaina n'inona? Ilay nandainga satria tsy nandeha tamin'ny
fahamarinana. Noho izany ilaina isika rakizy tanora manana fahendrena ary mandeha amin'ny fahamarinana. Fa ry ray aman-dreny malala tokony andraikitra voalohany isika ny amin'ny fanabeazana sy ny fikolokoloana ny zanantsika. Na dia eo aza ireo fotoana maro samihafa izay mety mahatery antsika, tsy afahantsika mifanera isera intsony amin'ny zanaka, dia tsarovy mandrakariva fa isika dia modely ary isika dia mpanazatra an'ireo zanantsika ireo ho zaza matahotra an'Andriamanitra, ho zatra amin'ny lalana tokony alehany, ka na dia rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra, fa ho amintsika izay ankasitrahany kosa izany teny izany. Amen. Ivavaka sika ry avako malala. Isaorana indrindra ianao ry Tompo Andriamanitra rainay io, noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao anay tsiraray avy tamin'ity androany ity, ka nampahafantaranao anay fa sitrakao tokoa ny anananay fianakaviana izay tena mahafaly ianao Andriamanitra. Dia nitodika manokana tamin'ny ankizy sy ny tanora ianao, ka nampafantatra azy ireo fa ny fiainam-pianakaviana mahafaly ianao Andriamanitra dia mifananana zanaka mpankatoa. Matahotra anao Andriamanitra mba hitombon'ny fahendrena ary mandeha amin'ny fahamarinana, satria ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra marina. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, ianao anie nitahiry izany fampianarana izany ho amin'reto ankizy sy tanora izay rehetra tonga ato anatin'ity tranonao Andriamanitra ity, ka manomboka izao dia mba hiavaka ny zanaky nefijikema ambavady mitafo, fa ho zaza mpankatoa ray aman-dreny tokoa, zaza matahotra anao Andriamanitra ary indrindra mandeha amin'ny fahamarinana. Izany indrindra mantsy no antoko ny fifalianao, no antoko ny fifalian'ireo ray aman-drenina ireo, ary antoko ny fifaliana ihany koa raha mandeha amin'ny fahamarinana sy matahotra anao Andriamanitra izahay. Dia nampianatra anay ihany koa ianao, indrindra ho anay ray aman-dreny, fa izahay dia olona tompona andraikitra, tsy afa-miala ny amin'izay rehetra mitranga sy miseho amin'ireo zanaka izay nomenao ho karakarainay sy ho biazinay. Ary nampahafantarinao anay tao anatin'izany fa solo-tenanao Andriamanitra izahay, ary isaky ny mitaiza sy mananatra ny zanakay tokoa izahay, dia tokony izahay aloha no modely, izahay aloha no fitaratra ho jeren'ireo zanakay ireo, ary hibanjina anao Andriamanitra satria solo-tenanao ihany izahay ao anatin'izany rehetra. Fa indrindra ny amin'ny tokony anazaranay mandrakariva ireo zanakay ireo, ka amin'ny fotoana tokony hikapohana azy dia mikapoka izahay, amin'ny fotoana tokony hanambatambazana dia tambatambazana, ary amin'ny fotoana tokony hananarana dia tsy salasala Tompo izahay ny ananatra azy ireo, mba tena ho zaza matahotra anao Andriamanitra, ho tonga zaza endry eo anatrehan'Andriamanitra. Raha manao izany tokoa mantsy izahay dia miaro ny fanahintsy ho any amin'ny fiainantsika, fa izahay ihany no hito vokatra tsara indrindra dia mifanananay fifaliana, ho faly ny fo amam-panahinay, ho faly izay rehetra ty anatinay noho ny amin'ny fanananay zanaka endry. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, raha tsy miasa ty anatinay fanahinao masina dia tsy ho voatahiry izany ary tsy ho hainay mampihatra izany eo amin'ny fiainana, fa mahatoky kosa izahay fa ho tehirizinao aty anatinay tsiraray avy izany teninao izany, ho fiainanao anay, fa indrindra hitondra fanapahan-kevitra vaovao anay tsiraray avy indray, ka ny ankizy sy ny tanora dia hanapa-kevitra mba ho zaza endry mpankatoa ray aman-dreny, ary izahay ray aman-dreny koa dia hanapa-kevitra mba ho modely tokoa ka ho fitaratra ho an'ireo zanakay ireo. Dia mahatoky izay Tompo fa hitahiry izay rehetra efa natolotra ao anay ianao, dia mivavaka izahay ankehitriny, indrindra ho amin'ity alahady natokany FJKM hitondranam-bavaka ny sampana sekoly alahady manerana ny saha ny FJKM ity, mba ianao tokoa anie no hiasa amin'ireo ankizy madinika sy tanora, ho fitaratra sy ho modely eo anivon'ity firenena ity, ireo tokoa ny tanketsa amin'ny firenenay, kanefa ihany koa tanketsa amin'ny fiangonana. Ko ianao Andriamanitra anie ny asa amin'ny fomba tsy takatry ny sainay,
mba hananana ireo zazareo zaza endry matahotra anao Andriamanitra indrindraindrindra ary mandeha amin'ny fahamarinana. Dia ianao tompo no hiasa amin'ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga ny ao anatin'izany sampana sekoly alahady izany, indrindra fa ny mpampianatra sekoly alahady, mba hanome tolo-tsaina azy ireo hikatsahana mandrakariva ny amin'ny anam-beazana sy karakarana hameno izay banga tsy vitan'ny ray aman-dreny any anatin'ny tokantrano. Mivavaka manokana ho an'ity fiangonana FJKM Ambavady Mitafo ity, mba ho fiangonana mijoro amin'ny fahamarinana, ho fiangonana matahotra anao Andriamanitra amin'ny fiangonanay, ary indrindra hanao zava-dehibe mandrakariva amin'ny fanomponanao amin'izay rehetra atao sy tanterahana, ary ny fiainanay tsiraray avy dia ho fiainana manome voninahitra anao. Mivavaka ho anay tsiraray avy sy ho an'ny fiarahamonina misy anay. Fotoana fohy sisa tompo dia hivalina ny taona 120 raha manao jery todika ny amin'ny lasanay tokoa izahay, dia taona nahatsapanay ny tanam-pitiavanao Andriamanitra izay niasa sy niseho teo amin'ny fiainanay, kanefa ihany koa teo anatrehan'ny renrehetreny dia maro eo zavatra nataonay nampalahelo anao Andriamanitra. Ianao anie niasa ty anatinay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, mba hieveranay manomboka izao ny amin'izay ahafahanay mandeha mandrakariva amin'ny fahamarinanao Andriamanitra. Mivavaka manokana ho an'ireo manana olana, ho an'ireo azo pahoriana ihany koa indrindraindrindra. Ianao tompo no hampatsiaro azy ireo isan'andro fa ny hevitra heveranao anay, hevitra heveranao azy ireo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Mivavaka ho an'ity firenena malalana ity, ianao Andriamanitra anie no hiasa eto amin'ny firenenay, manomboka any ampitondra ka hatramin'ny vahoaka rehetra, mba ahatsapahany tsiraray fa tsy toy izao ny firenenay raha tsy eo ny tananao Andriamanitra mitsotra miaro ity firenenay ity. Ka na dia eo aza mivalana aretina dia mirehareha izahay satria manana anao Andriamanitra. Koa hiasao tompo ity nosinay ity, mba ho tanteraka tokoa ny fanirianay amin'ny hiram-pirenena fa hiadana sy ho finaritra ity Madagasikara ity noho ny aminao Andriamanitra izay miasa eto amin'ny firenenay. Dia izany izay rehetra fantatrao tompo fa mahasoa dia tanterao araka ny habe ny fahasoavanao sy araky ny habeny indrafonao. Fa ny vavakay dia sitraka indrindra ny mampiombona azy amin'ilay efa nampianarinao anay manao hoe: rainay eo izay ny an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao anieny sitraponao ety atany tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny ny anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra ny ao amin'ny fakapanay fa manafanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Manoloana an'izany afatr'Andriamanitra sy vavaka izany ary ry havana dia andeha isika hitsangana
izao momba mandrakariva maro-pahatonga ny fatapiana amin'izao tontolo izao. Ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny fonan'i Jesosy Kristy. Fa na iza nareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy amin'ny Kristy. Tsy misy tsilona Jiosy na Grika na andevy na tsy andevy na lahy na vavy fa ela ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany ary re ray aman-dreny miteraka dia misy fanekena azy ao ataonareo ankehitriny eto anaten'Andriamanitra sy ny fiangonana. Eto anaten'Andriamanitra sy ny fiangonana manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay. Ekenay mijoro na amin'ny tena na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra matoky mba hahatonga anay tena zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay mianakaterahan'ny fiangonana amin'ny zanakay ifitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fitalalana izy zao fahasoavan-dehibe raisina amin'ny Andriamanitra izao. Jesosy tompo zao mihery mandavany asan'ny satana rehetra vonona ivavaka ho azy sy mpianatra azy mivavaka ka mpiditra azy mpianatra sekolerady izahay. Ekenay miampianatra azy miantona izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny azy mpandrefanasany tompo mierin'Andriamanitra ny ankinanay anatanteranay izany aminy. Efa ren'Andriamanitra izany fanekena ataonareo izany. Matoky azy fa eo raha ny fahalemena amin'ny maha-olombelona mierin'Andriamanitra dia tanterahana mandrakariva amintsika sy amin'ny taranakitsika. Isika fiangonana ihany koa rehefa tokony araikitra anaten'Andriamanitra ny amin'izao zaza atao batisa izao. Hoe aratsangana ianareo mivavaka isika. Ny Andriamanitra raitsitoa tia dia tia mety tokoa ianao. Ary ny fitiavanao dia mireo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Saronay izao nidinan'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanakana omeny tamin'ny anorenana ny sakramentany batisa. Vao nitalaonao izay rahay manatre anay. Aoka ny fanahy masina amin'ny hery ny asa tanterahanay eto mpanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasany lotony nofo ao famantarana ny fanadiovananay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiany izao. Ity zaza atao batisa ity any tompo ho voaray mandrakizay amin'ny fanekenao ho ampitafiny zanakao izy ampiraisendrika aminy no ny asan'ny fanahy masina izay hirinay azy hitarika azy isanandro isanandro ho amin'ny voninahitra ao. Da mianaran'i Jesosy Kristy zanako ampamonjy anay le tia zaza nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Afaka mipetraka ianareo ihany. Rakotonirina kalo aina fitiavana. Anaka zao manao batisanao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny anaka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Indro atolotra anareo riavako ny taratasy fanamarinana fahavitany zao batisa zao miaraka amin'ny firana izy raha toa efa maniry sady ny ika fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sady atao am-piangonana ampianarana azy mira iarahany mira miaraka aminareo ray aman-dreny. Dia hivavaka isika fiangonana riavako. Faly misaotra anao indrindra izay raha io fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto satria niombonainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao. Ny angatahany fiangonana tompo dia terizo izao zaza izao eo ambany fahasoavanao mandrakariva ka aharitra hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampino ny rainy, ampino ny reniny mba azony manatanteraka azy rehefa nekeny teo anatrehanao tompo. Omban'ny fahasoavanao any raha io niezaka ataon'ny fianakaviany, niezaka ataon'ny reto ray aman-dreniny, niezaka ataon'ny fiangonana amin'ny fiaraha-mitaiza izao zaza izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy ilay efa niantso sy nifidy izao zaza izao mba ho isan'ny zanakao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.
aorinan'ny teny fanomezatoko izay atolotra anareo mianakavy kely ry havako dia isy feon-java-maneno ary ao anatin'izany no amonjenareo ny toeranareo. Hoy indrindra mantsy ny tompo manome toky anareo manao hoe anaka aza matahotra fefa nanavitra anao aho ay ianao koa te zao mpifaliana izao zazy zao ho voninahitr'Andriamanitra dia mandehana amin'ny fiadanan'ny tompontsika. Amen. Isoratsika ry havako ny tompo amin'ny fitahina izay nomeny tsy ho azy mianakavy ihany tamina vita-pahatesan'ny zanak'izy ireo fa ho an'ny fiangonana manontolo satria miampindray nisan'ny mpianakavy ny finoana nisan'ny zanak'Andriamanitra izay andova ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny ihany koa ry havana dia fantatsika fa maro ireo asa sy adidy apetrako ny tompo amintsika manoloana antsika eto ankehitriny amin'izao fizarana fanomezana ataon'ny sampana sekoly alady izay fampahirezana indrindra ny ankizy mba ahatra amin'ny fivavahana sy ny fivelomana amin'ny tenin'Andriamanitra fa fanairana ihany koa atsika fiangonana antsika ray aman-dreny atserovantsika fa ny asa lehibe sy voalohany indrindra nomeny tompo atsika dia nitoro ny filazantsara amin'ny zanaka amin'ny ankizy amin'izay rehetra mianatra ny tenin'Andriamanitra. Dia mampahery ry havana antsika rehetra na isika mpampianatra sekoly alady mba mitsangana mpampianatra sekoly alady rehetra ry havako dia mampahery anareo ry havako fa ny mitaizany zanaky ny tena manahirana amin'izao vanim-potoandro maika fa mitaizany zanaky ny mpianakavy ny finoana kanefa araka izany anaran'izany mpianakavy ny finoana zanak'Andriamanitra ireo zanakitsika tebraso mahereza daholo afaka mipetraka ianareo. Dia mitsangana koa mpianatra sekoly alady rehetra hoe dia maro tokoa anareo rakizy tanora sy lehibe dia mirary anareo ary toy izy tsara izay efa nampianarina anareo dia ny avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Fa namaro be ianareo dia mbola mahita ny ankizy be dia be eny am-pitoerana eny izay efa tokony ahatra sekoly alady dia tena fotoana izao ry havako ampianaro sekoly alady ny zanakitsika fa isan'ilay fanekena izay nataony izy mivady moa nanao azy tamin'ity anio ity fa itsika izay nanao fanekena koa nanolotra ny zanatsika dia nanaiky hoe ampianara sekoly alady ireny zanatsika ireny dia mirasolaka izy tahiny tompo anareo afaka mipetraka anareo. Fa amin'ity herinandro ity ihany koa ry havana dia misy fotoan-dehibe ho anay sampana lehilahy kristianina satria otokanana lay ifitoeran'ny lehilahy kristianina any folo pointy ary manomboka rapitso ariva dia efa hiainga ny délégation lehilahy kristianina atao anatin'ny sahany FJKM rehetra ary tsika eto mba vadin'ny tafo ihany koa mba mananjara satria anina solotena amin'izany sika dia manasantsika lehilahy kristianina ry havako aloha nareo mba mijoro eto ananiny eto mba hitako le andeha rehetrarehetra ry havako zay andeha lehilahy kristianina rehetrarehetra zay andeha ho an'ny folo pointy mahazo mitondra vady moa zany fa ny lehilahy ihany aloha no mitsangana eto rehefa mandeha ndao mba mitsangana eto nareo mba hita ny mpianakavy ny finoana mba azahoantsika amin'ny fampitondram-bavaka ry havako ndreo izay lehilahy. Marina fa ahita ranomasina zay ihany dia lalao ranomasina ny folo pointy fa ny tena iraka na ny rano tompona ihany dia nijoro vavolombelona hoe indray mantsy zany sampalehilahy kristiana zany dia veriny olona dia ny lehilahy angamy mahavita ny inona raha tsy eo ny vehivavy eny marina ihany zany tsara ihany miara-miasa amin'ny vehivavy zany kanefa misy koa nefa ny adidy sy anekitra kinina amin'ny lehilahy dia na dia elaela ary vao vita ilay ivitoerana dia misy toerana tsara ny ry havako izay naorany lehilahy kristianina hoentina mamay voninahitra ny tompo fa manampy antsika ihany koa rehefa mandeha mitsangatsangana ny folo pointy ihany tsika raha samony amin'ny hôtely ihany dia manantona ny fitoerana izay natsangany lehilahy kristianina dia mampahery anareo zay sodrano anareo zay fa lalana atao hoe lavitra akaiky ihany kanefa tadio tsara fa tsy mandeha irery anareo anatin'izany fa momba anareo Jesosy dia ny tenin'ny tompo nentinay raso sy mampahery anareo le manao hoe mahereza sy matanja aza matahotra na amin'ny vadi-po fa momba anareo ny tompo Andriamanitsika amin'izay rehetra le anareo dia mahereza ireo lehilahy mahery fa momba anao tokoa ny tompo. Iara-mitsangantsika fiangonana ry havana hivavaka isika. Tompo tianay io misaotranao indrindra izahay noho ny amin'ny fitahina omenao ny fiangonanao fa vao vela heliko izay noho ny aminao Jesosy nandre ny teninao zay ampiorona anay amin'ny finoana
ary nisy ny nanolo tena nanolotra ny zananao ny sakramentan'ny batisa fa ankehitriny ko tompo mbola omenao fotoana izahay azahoana miara-miasa aminao miara-paly aminao indrindra fa izay lehilahy kristianina andeha izay tompo andeha hijoro vavolom-berinao any folo pointe dia ianao ane tompo nomba nay mandrakarivo na ny mijanona na ny mandeha mba ho tena vavy raisainy ray tokoa ny arahany aman-kalazanao ny andriamanitra rainy jesosy a kristy tomponay ka na eo ara zay mety toetra ny lalana na eo ara zay mety toetra ny fandripahalemana fantatray fahasero anay ianao tompo dia momba anay mandrakarivo na ho anay izay andeha zany fa indrindra ny ankonanay izay mijanona dia amin'ny anaranao jesosy nanonona izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen afaka mipetraka aminao eo dia mbola manonatra any ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy-indray ry avana amin'ity anio ity manomboka miverina tsikelikely indray tsika ao anatin'ny fanentanana ara-pahasalamana manomboka ho any anio satria efa tsikaritrytsika angambany eny amin'ny anivony ainao anjery isan-karazany fa manomboka miakatra tsikelikely indray ny taremarika mikasika ny isan'ny olona mitondra ny tsy mikaretina covid-19 ankehitriny dia toy izao indray ary ny toromarika izay ilaina hoarahantsika indray na dia hoe fa atao hoe efa haintsika daholo ary dia ilaina ary mahasoantsika ny teny averina ry havana ka noho izany ary dia toy izy hatrany ny fanaovana arovava siorina na maska arovava siorina hoy satria raha takonantsika ny vava fotsiny dia mety hiditra amin'ny alalan'ny orina ny microbe ary tsy arisoka ihany koa dia ekena nefa efa manomboka mafana ny andro ankehitriny fa tsara ary tena ilaina ny fitandremana manoloana ny zandretrarehetra izany manaraka izany sasao ny tanana amin'ny alalan'ny gel désinfectant na gel hydroalcoolique ho isika fa raha tsy misy izay dia tsara ihany koa ary tena tsara ny fanasana tanana amin'ny alalan'ny savony sy rano madio isaky ny ohatra hoe avy mandray zavatra aiahina na mifandray tanana amin'ny olona le mifandray tanana moa amin'izao tena aloha hajanona mihitsy aloha mety ary tena tsara raha tohizana le fanaovana dona kely iny tohizana tsara dia manarak'izay ajaho mandrakariva ny elanelana iray metatra ary raha mbola azo ialana dia aza mivorivory dia ireo tranga na fambara fisehoan'ny covid moa ankehitriny efa miovaova be ihany ka raha vantany vao misy fambara miseho ohatra hoe hafanana arerahana na kohaka dia aleo tonga dia manatina toeram-pitsaboana fa tsy manao dokotera-tena any tokantrano fanampin'izay ravana dia minana sakafo ara-pahasalamana ary misotro rano matetika ny tena tsara moa mihoatra ny 2 litatra isan'andro rano tokony hosotrotsika ary ialao ny tranga rehetrarehetra mety atonga arerahana be tahaka ny fiaretatory raha mbola azo atao dia farany ary havana misy ten'andriamanitra ao antsika ao amin'ny salamo toko faraiky amby sivifolo andiny fahasifika hatramin'ny fahafolo manao hoe satria hoy ianao Jehova ianao no ariko sady nataonao fonenanao ny avy indrindra dia tsy hisy lova anjoanao na aretina anakaiky ny lainao dia ho an'andriamanitra irery ny voninahitra amen dia tonga amin'ny filazana ny asa sy ny raharahany fiangonana isika ry havana aorian'ny filazana ny raharahany dia ny ray aman-dreny mpitandrina no anoy sy amarana izany hoy ny tompo amintsika anio ao amin'ny jaona voalohany toko fahatelony andiny fahavalo ambin'ny folo anaka aoka tsy ho ty amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina ireo taratasy voaray avy any ivelany
Ny foibe FJKM dia miantso antsika haneo fiombonana sy fiarah-mientana amin'reto asantsika manaraka ireto. Ny voalohany dia ny fanatanterahana fambolekazo any Andanina izay ho tanterahana ny sabotsy fa 20 Desambra 2024 ho avy zao ka isika manerana ny sahany FJKM no hanatanteraka izany. Isy ny fiara iombonana ka 9,000 ariary ny sarandalana mandroso sy miverina. Isy ihany koa ny sakafo vary sy laoka izay hamidy 520 ariary homaniny any an-toerana. Ny ora fiangana dia amin'ny 9 ora maraina eo amin'ny esplanady Analakely. Ho antsika izay handeha fiara iombonana na hanomanana sakafo dia misoratra anarana ao amin'ny mpitantsoratry ny sekretera jeneraly varavarana fa 400. Tsara raha afaka manomana fiara manokana koa ny isam-pitandremana. Ny faharoa dia ny fanimpom-pivavahana ho fitondrana ambavaka ny filohan'ny FJKM sy ny ankonany ary fangataha-pitahiana ny taom-piasana 2020 izay atao eny amin'ny Coliseum Antsonjombe ny alahady fa 12 Janoary 2020 manomboka amin'ny 10 ora maraina. Avy amin'ny radio fahazavana toy ny fanao isan-taona dia manomana fananan-kira ny onjam-peo radio fahazavana izay tafiditra ao anatin'ny noely antsehetry ny radio fahazavana 2020. Ny fotoana hanatanterahana izany antsehatra ihany koa no hanamariana ny fanokafana ny jobily fa 20 taona ny onjam-peo izay atao eny amin'ny FJKM Andrainarivo fahasoavana ny 30 Janoary 2020 manomboka amin'ny 2 ora tolakandro. Ny filan-kevitry ny tohivakan'ny fahamarinana na ny chaîne d'honnêteté dia faly manasa ny fiangonana FJKM Ambadiny Tafo ho avy amin'ny fanimpom-pivavahana fanamarinana ny andro iraisam-pirenena iadina amin'ny kolikoly izay atao ny alahady fa 20 Desambra 2020 amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Isotry Fitiavana. Fitandremana Tranovato Faravohatra, Antokopira Amboarapeo. Ny Antokopira Amboarapeo dia faly manasa antsika hanatrika ny Krisimasy ankira 2020 izay ho tontosaina ny zoma fa 4 Desambra 2020 amin'ny 10 ora alina ao amin'ny fiangonana FJKM Tranovato Faravohitra. Avy amin'ny fikambanan'ny mpitendry sy mpankafy orga. Fifaliana ho an'ny fikambanan'ny mpitendry sy mpankafy orga ny manasa ny mpianakavy ny finoana eto amin'ny fiangonana ho tonga ifampizara aim-panahy sy ifanotrona amin'ny seho mitondra ny lohateny hoe feo protestanta sy mozika liturjika izay ho tanterahana ny alahady fa 20 Desambra anio izany amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny fiangonana FJKM Tranovato ambonina mpamarinana. Fitandremana Tranovato Ambatonakanga sampana mpanazava stily Sampaty Ambatonakanga andrin'ny finoana. Mankalaza ny 30 taona ny jorony ny sampana mpanazava stily Ambatonakanga andrin'ny finoana entina ankalazana izany indrindra dia mikarakara etsika ara-pahasalamana izay dia ny fizahana maso zany. Dia ho tanterahana ny asabotsy fa 12 sy ny asabotsy fa 18 Desambra ho avy zao ao amin'ny akany FJKM Tranovato Ambatonakanga manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Ny saran'ny fizahana dia 5,000 ariary ary efa misy solomaso sahaza amin'ny vidiny mirary afaka tsy fahitsika. Avy amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ihany Chorale Orimbato faly manasantsika amin'ny amboaran-kira Noely handrenesana hira Krisimasy sy hira fiderana avy eto Madagasikara sy firenena hafa notsongaina. Izany dia tanterahana ny alahady fa 20 Desambra 2020 amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny fiangonana FJKM Tranovato Ambatonakanga Kianja Joseph Rabetafika mpitandrina. Ireo taratasy voaray eto anivon'ny fiangonantsika. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana
ny fanavaozana ny karatry ny mpandray ary manasa antsika mpandray araka izany hitondra saritapaka roa sy ilay karatra mavokely hanatanterahana azy ho antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny vomiera antokotany atsinanana isaky ny alahady fandraisana avy amin'ny fikamanana volana sikitana Jesosy Kristy fiadanana ho antsika izany indray no lohahevitra entin'ny volana sikitana hankalazana ny krismasy raika amapolo sy arivo miaraka amintsika mianakavy ny zoma fa 4 Desambra manomboka amin'ny 2 ora eto am-piangonana ihany koa manasa antsika mpianakavy ny finoana ho tonga maro hifanotrona amin'ireo zanantsika ny famerenana ny fety dia mitoy hatrany ho an'ny ankizy sy ny mpiandraikitra rehetra anio ariva amin'ny 2 ora avy amin'ny STA ilazana ny ankizy rehetra sy ny ray aman-dreny fa vakansa androany ny sekoly alahady ary ny fidirana dia amin'ny volana janoary ary olazainy eto ihany ny daty ny mpampianatra izay andeha ho any isoavina dia iangaviana mba hisoratra anarana avy amin'ny tanyketsa ilazana ny mpikambana rehetra fa hisy ny fianarakira anio aorian'ny fanimpokopavahana eto am-piangonana ny fotoanantsika avy amin'ny miasa fia ny miasa fia dia mianatra hira anio alahady aorian'ny fanimpokopavahana izao maraina izao ary ao ambony ao amin'ny lokal skoty ny fotoana avy amin'ny antsanambavady mitafo ilazana ny mpikambana rehetra fa isy ny famerenan-kira anio aorian'ny fanimpokopavahana eo ambany tohatra ny fotoanantsika avy amin'ny sampana dorcas ny sampana dorcas dia misaotra an'Andriamanitra tompon'ny asa fa totosa soamatsara ny vokatra nataon'izy ireo tamin'ny alahady heriny mankasitraka ny ray aman-dreny mpitandrina mivady sy ny mpianakavin'ny finoana rehetra nanohina ny antso ampitiavana mbola fifaliana ho anay hatrany ny manasa sy miantso ny vehivavy rehetra 12 taona no miakatra mba hiditra ho tonga isan'ny dorcasy eto amin'ny fitandremana makasika ny fanadiovana fahobe mitoy hatrany ny fanadiovana fahobe ny fiangonantsika koa amin'ny heriny anio amin'ny sabotsy ho avy zao azafady tompoko fa 7 Desambra ny fotoana manaraka izay tarehany sokajimino ary reto sampana ireto STA Sampaty Dorcasy ary TMT taratasy fisaorana ny fianakaviana dia maneho fisaorana sy fakantelemana ary fankasitrahana an'Andriamanitra ny mpitandrina sy ny fiangonana manontolo ny fianakaviana manontolo ary ny namana sy tapaka rehetra tonga ny dododo ny tondra ny teny fampiononana ho an'ny fianakaviana tamin'ny navatesany reny malalanay tompoko vavy Ralvao Ravelona Nosy rehefa ny vahiny 20 taona teto an-tany ny famangina dia efa notanterahan'ny fiangonana ary farandiavana filazana manjo amin'ilay lehibe no ampandranesanay fa nantsony ny ray nody any amin'ny zanaka malalanay tamin'ny alakamisy fa 6 Desambra 20 sy 2 rakotondra fahitra miora Valentina Vera hoy ny ray aman-dreniny ny zokony ny renibeny ny ray tampo amin'ny rainy ny ray tampo amin'ny reniny ary ny fianakaviana iray manontolo ny nofony dia efa voapetraka eny amin'ny fahasandrazany eny Andramonanahary Ambato Fotsy tamin'ny sabotsy fa 12 Desambra 20 sy 2 ny famangina dia efa notanterahan'ny fiangonana mba ho fampahirezana ny fianakaviana dia toy izay ireo raha sy asan'ny fiangonantsika ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra dia mpifaliana no anaterana ny fiarabanantsika mpianakavy finoana andeha mba hifampirarisoa indray isika amin'ny alalantsika ihany aza satria tazany eo amin'ny maso eo dia sady mitentsika hoe arahaba ary ilaina soavina ny tompo momba anao hito dio ny eo amin'ny akavia ny akavananao ny eo aloha sy ny eo arinanao arahaba ary ilaino asoavina ny tompo mombanao
misy zavatra efatra ambara reto ry avako malala ho fanamafisana sy fanampiny raharaha zay voalaza teo voalohany dia amafisana ny amin'ny famaranana ny jobily fisotrondronon'ny président synodal antsika Antananarivo Atsinanana izay ho tanterahana amin'ny sabotsy 27 Desambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana ao amin'ny FJKM Ambohimalaza Kanana Vaovao. Entanina zany isika rehetra mba hifanohana sy hifanontrona amin'izany fotoana izany ary indrindra ho an'izay hisakafo dia mitondra fitaovam-pihinanana. Ny faharoa mijanona vetivety ny mpihevitra raha ny fiangonana ao aoriana fotoana rehetra amin'ity anio ity fa hisy raharaha hodiniana maika. Ary ny fahatelo anatanteraka ny fanohanana ireo mpiomana mpitandrina monina ao amin'ny seminera Ambavady Mitafy ny fikambanan'ny tanora zokiny ny amin'ny alakamisy 27 Desambra dia efa nisy ihany moa fanentanana izay natao tamintsika fiangonana ny amin'izay azo atolotra dia entanina zany sika ka izay rehetra hoentintsika dia aterina ao amin'ny sakristian'ny fiangonana. Fa fanentanana ihany makasika ny amin'ny indry avako malala satria izahay moa zany nandritra ny taona maromaro izay dia efa isan'ny sitraka n'izany fanampiana izany. Tsy mitabataba ny ankizy sy ny tanora, ny ankizy indrindraindrindra aisintsika zao rankizy atao mpiangonana. Dia fanentanana ny amin'ny hoe Andriamanitra rehefa nanolotra ao antsika dia ny tsara indrindra sy ny sarobidy indrindra ny natolony sady izay ny ainy Jesoa mihitsy ny nafonitaiza teo amin'ny hazo fijaliana. Noho izany koa isika rehefa hanolotra satria noho ny amin'ny asan'Andriamanitra dia izay tsara indrindra sarobidy atolotra. Kanefa izao ny toe-tsaina tokony hoentsika kristianina miasa amin'ny zavatra rehetra dia ny hoe tsy mamorona ny tsy misy kanefa tsy manafina ny misy. Tsy maninona hoe tsy mamorona ny tsy misy kanefa tsy manafina ny misy. Dia reny ry avako malala ny ezaka tanterahana tahaka ireny dia tena fanatanterahana ny tenin'i Jesosy Kristy mihitsy ny hoe izay nataonareo tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo no efa nataonareo tamiko. Farany dia misy rakom-pisaorana vakiana toy izao. Rakom-pisaorana ho an'ny fiangonana izao ilaza ny asan'i Jehova hoe ilaza amin'ny Jehova hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra no hitrikiko. Amen. Vola Rahetsy Ariary. Rakom-pisaorana ho an'ny fiangonana ihany. Isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako na nanaisitra ny famindram-pony tamiko. Amen. Vola Rahetsy Ariary. Farany fa ianao no antenaiko Jehova, ianao no amaly ary Tompo Andriamanitra. Salamy 7:30. Misaotra ny Jehova no ny fitahiany rehetra nataony tamiko dia mba mangatabavaka amin'ny dia izay atao mangataka ny hira fa 570 ny andininy voalohany sy ny fahaefatra. Vola 4 ariary. Ray ariary ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Alain. Ray ariary ho an'ny mpitandrina Mizatra Raha. Ray ariary ho fanatsarana ny asan'ny fiangonana. Ray ariary ho an'ny atoko-pihira Ama. Andeha iombona vavaka isika ry avako malala. Isaorana indrindra ianao ry Tompo Andriamanitra rainay eo ny amin'ny asa rehetra izay tanterahan'ny fiangonana anehoana fa velona ny finoana. Dia misaotra anao ihany koa ny amin'ny fahasoavana izay narotsaka ao tamin'ireo mpanomponao. Eny Tompo ny isaorana ianao ny amin'ny zavatra rehetra izay mitranga sy miseho amin'ny fiainany dia manolotra rakom-pisaorana izy ho amin'ny fanatanterahana ny asanao. Dia ianao Andriamanitra ny no omba azy mandrakariva ny amin'izay rehetra atao sy tanterahana indrindra ny amin'ny fiainam-panompony anao Jesosy Kristy. Dia mangataka ho an'ny mpanomponao izay andeha lavitra ihany koa ianao no hitantana ny diany mandrakariva ary ho andra ho anao azy ianao no ny atoandro ary andry afy no ny alina. Dia izay rehetra ireto koa Tompo dia nahazo fahasoavana mandrakariva avy aminao dia misaotra anao hatrany ihany koa izahay ary fantatray fa ianao dia hitahiry mandrakariva izay rehetra efa natolotra ao sy efa nomaninao anay tsiraray avy. Ataonay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay irery ihany. Amen. Ny hira izay nangatahany mpanompon'Andriamanitra moa ry havako malala dia mandritra ny rakitra no anatanterantsika azy.
tonga eo amin'ny fanoloran-tena amin'ny alalan'ny fanatitra isika ry havana tsaroa fa izay manome ankafaliana no sitrak'Andriamanitra dia mandritra izany a dia hanao ny anjara irany a ny miasa afia dia tohizana amin'ny hira 645.
Iary hitsangantsika ry havana anolotra ny rakitra amin'ny hira 3:7 faranantsika amin'ny amen. Sao tsika ry havana dia iroso amin'ny fangatahana fanaovana tonona ho fanamanantsika ny fizarana vatomamy amin'ny krismasy. Dia asiantsika feon-kira malefaka.
Sao tsika dia iroso amin'ny fizarana kilalao amin'ny mpianatra sekoly alahady dia fanomezana mari-pahatsiarovana koa ho an'ireo afa-panadina mpanjakana. Tonga eo amin'ny fizarana loka isika izao. Dia tsika rakizy izao tsangana daholo ny ankizy rehetra aloha. Dia hivavaka isika. Dia izay teneniko dia averinareo. Misaotra Jesosy fa tonga amin'izao fotoana izao izahay. Ataovy maharitra izahay. Tsy hitabataba fa hiaino tsara. Dia ianao no angatahana izany. Misaotra Jesosy. Amen. Petraka amin'izay isika ary. Tonga eo amin'ny fizarana ny loka isika dia angataka faharetana kely amintsika ray aman-dreny ihany koa fa ny ankizy atao izay fa fantatsika ihany ny ankizy hoe hatraizany faharetana nanan'ny ankizy dia ao atombokantsika any amin'ny kilasy voalohany izany. Ao amin'ny kilasy voalohany dia mitambatra avokoa na ny A na ny B dia ianona tsara ny anaranareo rakizy. Dia rehefa voatonona ny anaranareo dia mitsangana ianareo. Gracia. Ireo ankizy ireo dia mariantsika fa ny ankamaroany dia nanao fanadinana avokoa. Ka rehefa nanao fanadinana izy dia misy mahazo isa 10 ao. Dia misy mahazo isa 9 dia nisy koa nefa ny amin'ireo ankizy kely ireo mbola tsy nanatanteraka fanadinana kanefa amin'ny makely azy dia ho tanterantsika ihany izany. Ka ny ankizy dimy voalohany izany dia mba mehoterika izy fa tena nanao fanadinana avokoa. Anaël, Nature, Ambintsu, Fiti, Kuluna Sitakniain, Tayina Kevin, Prasia, Fania, Daniel, Yoel, Nirinsu, Yadrian, Ifalin, Sawa, wan let's tunga, alors rehefa mirafy sika makazy any mpampianatra. Ifalin, Sabidy, Nilaina bienvenue, Cameroun,
miarsoa fitahina amboara finaritra Yaron Ndriamatsanga Yason Raphaël Fanilo Andriantine Katianal Cantinial Santa-Tinial Santa-Tinial Didia Arentso Miadantso Fanuel Miak Fanuela, Miyaki, nasa luar. Cantiniana favita. Favita. Jedidia favita. Fanuel, Miyaki, Sant, Stefan, Miura Fiufan, Amina, Mariano, Luciano, Ezra, Pitain, Kalin, Matias, Miraj, Nathanael, Awa, piso kan ya? Mial Fitain. Kan kau belanja sedikit. Kita sakit itu belanja nanti. Lokan, jauh. Mekan, Aro, Irland, Yaro, Kantena Zain, Yagena Nyain, Palmbavak, Sarpid, Joshua, Atsena Niki, Miti Sarpid, Numena Tsiki Nemia, Rayo, In Rayo in. Tuknyain, Rayoyu. Kasi basaf tuknyain. Ismail,
Fanirintso. Andrianjaka Fanirintso. Toavina. Toavina. Tsirava. Tsirava. Klasy faharoa A. Klasy faharoa. Mpampianatra Hortense sy Joël. Ramanantsoa Tsiry. Amena tehaka mafy be ilay ankizy. Ramanampanjaka André. Rakotoniaina Tsiozy. Raseliavony Stéphanie. Rakotoanimanana Sivanie. Rakotovao Brianne. Rarivesan Anaël. Ramarvelo Sylvia. Ralambomay Salomé. Randriatina Miody. Rakotobe Anay. Ramanandrabe Hugo. Rajaonary Miary. Rantiniaina Mino. Rakotoniaina Ridy. Raherjaona Chloé. Klasy faharoa B. Mpampianatra Zoé sy Anta. Niary Joary Maefa Andraina. Mpanimbavaka Rakotoniaina. Daniela Lala Harimanana. Rotsy Naomi Razafimbely. Yasmina Ramamonsoa. Yaron Randrianony. Andrianary. Miaro Akotsilofa. Fahasoavana Akotonjanahay. Atema Rabemanantsoa. Klasy fahatelo A. Mpampianatra Voangy Joanna Arnivo. Voalohany, Nomenjanahary Feizoro. Andrianirina Tatamo. Andriamafaly Nomena. Andrianirina Ioanina.
Aina miangul. Ganefsa anik. Rakut be etan. Dia mandimsu Carmen. Kajonar fel fanil. Rakut nirina. Ilano. Rakut nirina Leo. Kandiana sulu lat. Tenrit lavn. Klasy fateloby mpampianatra veroanitra sy lalaina. Manomboka amin'ity klasy ity dia misy ny ankizy afaka fanadinana amin'ny fanjakana dia omena mari-pakasitrana ihany koa izy ireny. CP. Rakoto Nandriana Mikolo afaka CP teako. Andrianaivo Keran. Kavelsa mbola menateka izy fa izy na zobaim-pozibay. Kavelsa Abigail. Solantenaina Jetse. Kazafitra manana tiavina. Kazafitry Somalala. Kavel John Gasy. Katsimbazafy Joan Andraina. Rakotonjatovo Tolotsiniavo. Andriatina Tendry. Atsimanjava Armine. Andriana Valina James. Kazafin-Jazaka Flavy. Gabe Mananjara Fanomezantsoa. Gabel John Ainati. Andriana Fetra Mathieu. Klasy faefatra A mpampianatra Eunice. Rakoto Manana Anjara Stéphanie. Razafitra Lona Nionjanirina afaka CEPE. Andriana Malala Mathieu afaka CEPE. Rakoto Nandiana Naomi afaka CEPE. Nampintso Onjaniana Fanny afaka CEPE. Ravelmanana Andraina Notiavina. Rakoto Azina Zofandresena. Rarsan Miangotiny. Ramiango Tiniaina. Randriana Sola Rena. Kajonary Nampintso Mandresy. Kazafy Arsan Teddy. Kazafy Arsan. Rakoto San Stéphane Nananias. Gabe Manantsoa Mirado. Randria Manatena Naina Tolojanahy afaka CPE. Rakoto San Nadia. Kazafindra be Miangaly. Rakoto Nirina Rayane. Klasy faefatra B mpampianatra Manitra sy Yanja. Andrianoena Mirindry afaka CEPE. Randriamanana Miravo afaka CEPE. Ramino Raely Manjaka Valisoa.
mbola voalohany daholo izany rehetrarehetra izany razafim-belo ny andehan-tso Steven afaka CEPE razafy ny maro aren'tso Loane razafy Timo Mathieu razafy ny maro en'tso Lorane Ravelson irian-tso Andrianina Raminso Nikoloina Miodifity Ratsimbazafy Mélanie Razafim-belo Lovaso Stéphane Ramanandray be Maia Razafim-belo Valso Emy Rakotonjanahary Mamiratra Klasy 5A mpampianatra Voangy Andriamampianina Sianja Rakotanosy Andreas Tsarasoa Dio Lorane Andrianoela Andriantso Landy Mirindrasoa Tony Karina Mirindrasoa Karina Rarmine Pauline Tainjanahary Ranarjon Anjara Fity Randriamatsangany Rado Razafim-belo ny Antsa Fity Eliana Rabemanantsoa Andriamirija Aina Rakoto Anomanana ny Mialtina Brian Rakotondramanana Tsialony Nambiny Rarivson Iriantso Hagmanana Randriamina Jaina Tony Rianana afaka BPC Randriana Jaina Miartso Vanial Rajasoa Fitiana Parisoa Razafindray be Taintsoniaina Randriana Solo no Menjanahary Tiavina afaka CEPE Klasy fadimy be mpampianatra Yarso Dinali Kirene voalohany Rakotonandrianina Jedidia Noemi afaka BEPC voalohany Ravivisoa Rindra LCM afaka BEPC faharoa Razafim-belo Liantso Nathan Rakotonandrianina Tinasoa Atema afaka BEPC Razafy Timo Mevasoa Ramananarivo Nirintso Sarisa Larissa Ravelso Mity BEPC Rajaona miarana amin'ny fitahiny Razafy Mandimby Mikaela Rakotson Rachel afaka BEPC Razafim-belo Anjarasoa Joanne Rahajarisoa Randriana Solo Finatra Antonio Andria Runstein Razafy Arsan Sou Ryan
ao sa tsara ihany Klasy fahenina A mpampianatra Rakotanosy Evelina sy Rajaonavelo ihany. Razafin-Jambo Haingotiana voalohany Razafin-Jambo Haingotiana nahazo brevet. Brevet. Ramino Rahery Manjaka Ifalina. Mbola mena tekako. Ranazana Artainy. Rakotonjanahary miavaka sarobidy. Ramanandraisoa Andi Olonirina ary Volandriantsoa Océane afaka BPC. Andriamanday Andrianjafy ny Arena afaka BPC. Randrianavelo Jérémy Rakotoarimanana Henri. Mpianatry Inortina sy Clara mbola sisa ihany. Ramanatsoa Aina izy Randriamaefa Eliandro na Randriamaefa nanonona fa tsy hainareo. Nanonona fa telo. Iza koa? Iarena efa nitonongo. Andriamanday Iarena. Jérémy Henri. Ramanatsoa Aina. Io izy io. Andriatsarasoa Meganina. Oak'izay aloha e, aza mbola mitabataba fa fa mbola tsy vita daholo a. Akombona kely aloha ilay vava. Mpianatra klasy fa 7A, efa kely 6. Mpampianatra mbola Ratefinjatovy mbola tiana sy Rakotoalimanana Aingo. Randriamatsangy Irina. Ateka mafy be. Rakoton'Andrianina Maefasoa Mity. Randriamandimsoa Joël Karen Warda. Rakoton'Irina ary Voniandy. Randriamamonjy Nantenaina Fandresena. Razakaboay Artaina Yaran. Mpampianatra Ratsimandrava Daniel, klasy 7B. Raziafasoa Florina Rachel. Ravelsan Miridy. Raha tsy ao ilay zaza dia rehefa mirava raisiny ray aman-dreny. Ravelsan Miridy. Ramanandraisoa Frank Nirina Jerry. Olonirina Tsiori Andriantsoa.
Klasy olon-dehibe. Mpampianatra Andry Tsarasoa Tina Daniel. Ranomenjanahary Fanja. Voalohany Randriamiarintsoa Sanda. Andria Tsarasoa Arena Zarody. Rakoto Arsoa ary manana tsy laviny aina tsiry. Ratsifaritana Oly Arnivo. Razafitrimo Fanja. Ratsimandrava Solonirina Richard. Andria Tsarasoa tsy maraka. Andria Tsarasoa Zavatsoa Alaniny. Ratsipa Niaina Mariana. Ramamonsoa Razanabola Voanginirina. Vololonirina Lalao. Andrianomenjanahary Felana. Ranarjona Andi Tsifaniaina. Rasely Armanana Berthe. Rakotoary Vony Yanitra. Berthe. Ralisson Manou Juin. Randrianomenjanahary Rinatsiri. Ravelo Arsan Lalatine. Rabetomé Nirine. Rasoarnoro Martine. Ireto kosa indray dia angatahako ny mpitandrina mba hanolotra azy diplôma ny klasy fahafolo izay natolotry ny Foibe sekoly Alahady. Asesiko fotsiny. Ratsiba Niaina Marie Anna. Ratsimandrava Solonirina. Randrianatoandro Solonirina Miartsoa Sylvie. Tehaka mafy be fa tena diplôma faratampo sekoly Alahady ane zany Ratsifaritana Oly Arnivo. Randriamiarintsoa Sanda. Ary nisy ihany koa ny mpampianatra nahazo lisansa. Kirene. Andria Mandimsoa Kirene. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ao amin'ny sekoly Alahady. Isy lokotena ny filohan'ny sekoly Alahady Rakotanosy Faly noho ny tsy maheto antoerana azy noho ny tsy fahasalamana ka dia izaza ny solotena andray ny fitenenana ho solotenany. Isoloanay tena ny fiangonana ary voalohany indrindra Andriamanitra na efa ny zavatra rehetra satria ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany no nahatotosa izao fizaran-doka izao.
raha tao anatin'ny amena isika nandritra ny 2 taona. Isaoranay indrindra ihany koa ianareo ao amin'ny biraon'ny fiangonana, ny fiangonana manontolo satria raha tao okaloha zay raiky izy a tsingy izao mbola misaotra e solonay tena ihany isaoranay manokana ihany koa ianareo birao-piangonana ny fiangonana manontolo satria izahay a dia tsy nantanteraka ny voka-dehibe ny sekola lahady a tao anatiny izay 2 taona izay kanefa dia tsy nojerenareo fotsiny fa mbola afaka nanatanteraka izao fizaran-doka izao ka dia makasitraka sy makantelina indrindra izahay ato amin'ny sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ny ankizy tamin'ity taona ity dia teo amin'ny 900 teo no nozarana Loka androany. Tsara homariana ihany koa etona dia izao hoe nakaiza ny kilasy fahavalo. Iangavianay zany ny ray aman-dreny ny fiangonana mba anatanteraka ny kilasy fahavalo aloha ny mpianatra vao manatanteraka ny fianarana katekumene. Ny antony dia miankina tanteraka amin'ny fianaranareo ao amin'ny kilasy fahavalo ny kilasy ny fianarana katekumene. Matetika ianareo dia milaza fa rehefa vita ny katekumene dia sekola lahady ao amin'ny sampana sekola lahady kanefa ianareo dia tsy miverina. Dia iangaviana indrindra zany ianareo mba hanatanteraka izay fifanekena no tanterahana izay. Dia izay no zavatra angatahanay. Mandriana ihany koa misy fanamariana anankiray. Nangataka ny mpampianatra sekola lahady ho anareo mananjanaka malagasy tsy mahay teny malagasy fa miteny frantsay tongava foana fa anankiray ahafahan'ny ankizy mahalala izany teny malagasy zany ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Fa alefaso izy fa miezaka ihany anke izahay mametraka fanontaniana aminy amin'ny teny frantsay sy manazava aminy. Zany hoe tsy sakana mihitsy zany ny tsy fahaizan'ny ankizy ny antony izay any am-pianarana moa izany tsy miteny malagasy fa tsy sakana mihitsy ny ato amin'ny sekola lahady. Koa dia manentana nareo ray aman-dreny ho anareo ankizy izay tsy mbola nitsofoka ao amin'ny fianarana sekola lahady zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fifanekena tao amin'ny batisa izany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola hivavaka isika. Mbola misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra io noho ny fotoana rehetra izay notanterahanay tamin'ity androany ity ny amin'ny fizaran-doka. Apetraka eo ambany fitantananao manontolo ary ny fanabeazana ny ireto ankizy ireto, ny ankizy tsirairay avy indrindra anatanteraka indray ao anatin'ny fialan-tsasatra dia mba tsy ho adino Tompo ny tenin'Andriamanitra izay ny anarana. Dia ampaherezo mandrakariva ny mpampianatra ry Tompo Andriamanitra eo anatanteraka izany asa masina ny fampianarana ny teninao izany. Ampio ihany koa ny ray aman-dreny anampy anay amin'ny fitaizanany zaza amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Dia apetraka manontolo ambany fitantananao ny fiangonana manontolo, ny barao ny fiangonana mba hiaraka miasa aminay mandrakariva amin'izao fizaran-doka izao. Misaotra ry Jesosy malalo. Amen. Mialohan'ny hanoloran'ny ray aman-dreny mpitandrina ny tsodrano dia hanao ny anjara hirany ny amaha dia aorianany tsodrano ataontsika ny hira 8 sy 800 andininy 1 sy 2.
Isorantsika ny tompo ry avako malala ny amina lavorariana sy natanterahana zao fanompom-pivavahana tamin'ity alahady ny sekoly alahady ity izao nisy adinitsika kosa teo e lay mpampianatra sekoly alahady tsy mba nahazo tiaka mihitsy andia hitsangana amin'ny borao sy ny mpampianatra sekoly alahady rehetra ankasitra atsika izy ireo ny amin'ny fikelezanaina ny taiza reo zanatsika reo tsanganareo dia anometehaka ho anareo izay ho voninahitr'Andriamanitra mampahery anareo a sotra tompo mampahery anareo a mahazo toerany anareo hitanareo zany tiaka tsy mety mijanona izany alefasy ihany sady izay le izy fa adintsika ihany koa aleo mba homentsika tiaka ireo zay vo irotsaka ao anatin'ny sekoly alahady ampaherentsika izy ireo ny raha 770 ny andininy voalohany sy ny fahatelo mialohan'ny tsodrano 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa aoriana ny tsodrano ary hitsangansika ry avako malala Jesosy sakaiza tsara eny fitiavana tsy mba misy voarara tsy avana mina magaga ny abeny antrana Jesosy
pamonjy mora manapia mamonjy isanandro isanora isy vavanobe magakaiky zay mamely raiso amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana ry avaka malala nitsotra an'izay atolotra nareo amin'ny anaran'ny tompo fa ho tanteraka aminareo tokoa any izany aza matahotra ary ilay malala indrindra fiadanana aneo anao mahereza eny mahereza ho aminareo anie ny fiadanana ary ny fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika ny fahasoavana anie ho an'izay rehetra ty an Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina amen ny andiny ny valo sy valonjato ny andiny voalohany sy faharoa eo atratranao Jesosy dia mafinaritra fania fa mampahory ka tsy mahasambatra raha ianao no aro afaka ny tahotro raisoanao ny foko ry Jesosy tiao mampifaly aiko Jesosy ny fitiavana zara mamiko toko zany ampofoina na matorina mifoa dia eo antratrana ry mpamonjy tompo soa hoderaina mazoterana hivavaka mangizisika ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra tokana ireriany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen mandiana amin'ny fiadanan'ny tompontsika ry avako malala ny mpihevitra ra zany zao angatahana mba hijanona ao reny raso indrindra